Agai toko voalohany. Nagai toko voalohany dia ny andininy fito sy ny valo ihany. Agai toko voalohany ny andininy fito sy ny valo ihany. Ny soramandry dia mivaky zao minaran'i Jesosy hoe famporisiana ny olona hanao ny tempoly. Agai toko voalohany andininy fito sy ny valo. Vaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, every ny lalanareo, miakarana tendrombohitra ka maka hazo, ary ataovy ny trano dia ankasitrahako zany sady ankalazainaho hoy Jehovah. Araka ivavaka isika isotran'Andriamanitra. Andriamanitra raha eo misotranao zay noho ny fitahina sy ny fanambinana zay nomenao anay. Ka natratraranay ty faharoapolo taona ty ijoroana eto amin'izao fiangonana izao indray. Misaotra ny amin'ny fandaram-potoana natrehanay tamin'ny tapany voalohany rehetra. Dia raha anay sy nankalazanay sy nanomezanay voninahitra ny anaranao. Ankehitriny ary Jehovah Tompo dia miteneny indray ianao amin'ny alalan'izany vakitenin'ny soratra masina izany fa mihaino izahay. Ny anaranao Jesosy no angatanay izany. Haleluya. Amen. Fotoan-dehibe ana-tantara eo amin'ny tantaran'ny fiangonantsika tokoa ity taona 2024 ity, izay taona anombohana ny fahatsiarovana ny roapolo taona ny fiangonana. Ary fotoana lehibe koa anamariana eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny androtsahana ny vato fototra voalohany ny lahady 10 ny volana janoary 2024, izay fiangonana lehibe indrindra aty Afrika, tsika eto Madagasikara zany no manana azy raha vita somatsara, dia eto amin'ity toerana tia no anorenana izany. Raha ohatra anao ka tsy faly amin'izany dia aza mitehaka mafy mihitsy. Oragoraka be! Eto Madagasikara ny orenana izany. Ary mino aho fa dia fotoana ankotrokotroka lehibe koa ny tokanana an'izany tempoly izany amin'ny fotoana izay avy tany eto Madagasikara izany ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Novakitsika teo ny vakiteny tamin'ny Exodus 7:30. Ary ny lohateny dia manao hoe nanavaozan'Andriamanitra ny fanekena. Nanavaozan'Andriamanitra ny fanekena tamin'ny zanak'Israely.